Nanaitra kely moa ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron tamin'ny 20 novambra 2024 hoy izy hoe hanampy sy hanohana ny dingany tetezamita malagasy i Frantsa. Nanao fanambarana manakoako avy tany Paul Louise i Emmanuel Macron fa vonina hanohana sy hitaraka amin'ny lalana mazava ny tetezamita malagasy i Frantsa. No hamafisiny fa efa noraisiny ho zava-dehibe ny fanambarana fitondrana vaovao hanatanteraka fifidianana ao anatin'ny fimpitona antoniny taoriany iny zavantranga tamin'ny volana oktobra iny. Nilaza ihany koa ny filoha frantsay fa tsy maintsy resy hajena ny feon'ny tanora izay naneho hevitra tampamendrehana sy fahasahina ary anjarany tetezamita ny mametraka fotoana mazava hitodihana mankany amin'ny fifidianana. Fa ny filoham-pirenena Ibrahim Traoré kosa dia nazava sy nahitsy nahafatra izay nambarany. Maro amin'ny vahoaka malagasy no mangetaheta ny zavamisy any Burkina Faso nefa indrisy fa mbola manjavozavo izany. Ibrahim Traoré moa dia nilaza mazavany hoe miala amin'ny zare frantsay no mety. Misy arak zany ny fiatohan'ny fiarah-miasa any la Frantsa sy Burkina Faso. Nanao fanambarana ampabe maso tsy nisy fahambahambanan'ny kapitaine Ibrahim Traoré ilay filohan'ny Burkina Faso. Hoy izy nandritra ny kabary izay nataony hoe efa ho 4 taona izay no nandraisantsika fanampian'ny la Frantsa nefa tsy hita akory izay fandrosoana ny vaingana nisy teto amin'ny firenena no entiny izany fanampina ny sesisesy izany. Meno hoy izy fa tsy hahafaty antsika ny fanafanan'ny la Frantsa izany fa voamaika aza handrisika atsika hiasa tsara ao anatin'ny fanavozana mba ahatonga atsika haleo tena tanteraka amin'ny lafiny rehetra fa ampy atramin'ny olo taranaka ny harem-pirenena misy eto amintsika. Toy izany moa ny fanambarana ampabe maso izay tsy nisy fambahambana nataon'ny kapitaine Ibrahim Traoré ilay filohan'ny Burkina Faso. Fa ity namana anankiray ity kosa dia nilaza mazava sy mahitsy ary amin'ny fo madio tsy misy lonilony. Nilaza ny mikasika ny vahoaka ny Antananarivo moa izy, nilaza ihany koa ny mikasika ny mponina ao Antananarivo. Mahamenatra hoy izy toy ny tonga bakivaky sady maharary ny mahamenatra ny zavatra nisy tao Antananarivo, indrindra ny zavatra nataon'ny vahoaka ny Antananarivo nandritra ny izay 20 taona lasa izay. Ny mponina Antananarivo izay tiany ho tenenina moa dia nimerina raha marimarina kokoa. Nambarany ity namana ity mazava ihany koa ny hoe zavatra tsy azo eritreretina ny zavatra izay nataon'ny merina tamin'ny fanapotehana any Madagasikara. Ary zany hoy izy dia nanomboka tamin'ny taona 2000 tamin'ny fitondran'ny Ravalomanana Marka. Matetika manko hindrahindrain'olona ny fitondran'ny Marka Ravalomanana dia niakatra ny croissance économique nefa efa nolovaina tamin'ny fitondran'ny Ratsiraka io. Raha ny tena marina aza dia nidina ho 5 isanjato izy tamin'izany fotoana izany tamin'ny fotoana niakaran'ny Marka Ravalomanana teo. Raha toaka efa 7 isanjato izy tamin'ny fitondran'ny Didier Ratsiraka. Ndeha mo arantsika kely ny fanazavana izay nambarany ity namana ity mikasika ny vahoaka ny Antananarivo, mikasika ny vahoaka ny Merina. Teto amin'ity fandaharana ity ny voan'le teny hoe mahamenatra ary manala baraka n'Antananarivo ny zava-miseho tao anatiny 25 taona tao Madagasikara. Samy nialatsiny daoly na i Marka Ravalomanana ary sy ny karazana. Kanefa nanomboka tany amin'ny taona 2000, exactement tany amin'ny 9 sy 2000. Fa tena fierté an'Antananarivo Marka Ravalomanana nanomboka ny taona 2 sy 2000 ka tany amin'ny 9 sy 2000. Fa rehefa nanomboka lany izy teo amin'ny tapatapaky ny 9 sy 2000 teo izy nanomboka ny délire sy nanao ny tsy mety. Na inona jijadona nataon'ny Marka Ravalomanana tany amin'ny taona 2 sy 2000 dia neken'ny malagasy satria nisy vokatra avy hatrany ny asanetiny. Fa rehefa nanomboka amin'ny Blily izy ny 2006 à partir amin'ny volana Jolay dia nanomboka teo izy nandrasa amin'ny malagasy tamin'ny keditoana. Zavatra tsy azo eritreretina ny zavatra vitan'ny zanaka Antananarivo tamin'ny fanapotehana any Madagasikara. Io hatramin'ny hoe lehibe hatrany amin'ny mahatratratra any amin'ny 70 taona nisy io. Tompony nandraikitra daoly ary tsisy azo
avana ao anatin'izany hoe ianona tsy tao. Eny fa nanotenanay zao raha tsy nanenana zava hoe mba oka zalahy io zavatra ataonareo io oka zay fa mamenatra an'io. Karaha izay. Nambarany ity namana ity ihany koa rehefa mahazo fitondrana nimerina hoy izy dia nimerina daholo ny poste clé rehetrarehetra, ohatrany hoe tsy misy kotia manam-pahaizana, tsy misy tanindrana izay manana diplôme sitrake, fa ohatrany tsy misy économiste kotia, tsy misy ihany koa juriste tanindrana hoy hafatra izay nambarany. Izany zava-drehetra izany dia mahamenatra hoy izy na tiana na tsy tiana. Zany hoe tany zany de fa nitenenina hoe manala barako zao zavatra ataonareo zao. Poste clé rehetrarehetra merina daholo. Ohatrany hoe tsy mahay finance ty olona avy any amin'ny côty. Ohatrany hoe tsy mahay finance toy ny hoe atao hoe Betsileo. Ohatrany hoe tsy mahay économie. Ary tsy mety tao amin'ny palais zany moa de merina daholo izy menakavy. Tao anatiny tao ka raha misy olona zanaky mifaritra de isaina amin'ny ratsan-tanana. Nandeha ny tolona. Raha misy olona mieux placé hiteny tsy mandoka tena amin'izao fotoana zao de ny tenako. Satria tsy nangataky inona tamin'izaniza. Ary au contraire ary mbola enjehana. Nanambarany fomba fiheviny mikasika ny zavatra mahazo any Mamirahavatomanga ankehitriny ihany koa antenany. Ianareo zay mieritreritra hoe ho potika Mamirahavatomanga hoy izy dia manofy ianareo zavatra tsy ho isy izany ny fampotehany Mamirahavatomanga izany. Na iza olona kely ty aza tsy potika tamin'izany fotoana izany fa vao maika aza Mamirahavatomanga dia ho potika hoy izy zavatra tsy ho isy velively izany ry malagasy. Ndeha mo arantsika kely ny fanazavany ity namana ity. Ty fanamarinana voalohany. Raha miteninareo ataoko hoe tezo zany hoe nareo raha vao milaza amin'ny marina. Raha miteninareo fa ho vita tanteraka ary ho potika Mamirahavatomanga, za tena miteny fa manofy nareo. Zay miteny an'izany manofy. Na iza ministre kely ty raha tena ningary Mamirahavatomanga zany hoe hopitehiko raha. Hopitehiko anao ary hopitehiko ohatrany siro. Mbola hita ao eto. Zany hoe ny olona miteny zavatra ohatran'izany tsy maintsy manana pneu de secours maromaro zany ambadika any. Satria nanana ny gouvernemanta mauriciana accès. Ary eny ara mety tsy ananan'ny Interpol accès ihany koa satria azadino fa maromaro ny firenena tsy mambra ao anatin'ny Interpol. Io zany madanjerosin'ilay zavatra. Ary andro rajeolona koa mbola mandehandeha any ananany. Mampagaga moa zany hoe ahoana ny tsisy poursuite olona nitifotra mpiray tandazana amin'izany. Tsisy mandadare international, tsisy procédure momba azy. Noho ny farany moa dia nilaza koa ity filererako ty malala ity ny hoe azagaga ianareo raha toa ka merina daholo no voaenjika amin'izao fotoana izao, satria nimerina daholo ireo nanankarena tampoka nandritra iny fitondrana teo iny. Aza mahatsiaro tena ho voavakavaka ary aza mahatsapa tena ho victime isika merina, satria isika tena nanjakazaka nandritra izay fotoana lava izay nahery nefa njakazakany merina, ary merina ihany koa ny tena nangalatra tsy mahagaga izany fa manao ny asan'ny fitondram-panjakana ankehitriny hoy hafatra izay nambarany filerirako ty malala. Tamin'izany andro rano de Monsieur Fleury paina président avoaranga fa tena tsy mety io zany de zavatra avoaka rehetra de merina daholo io. Rina ry andro rajeolona ry dina ry Mamirahavatomanga ry Valira maromaro ry ary lala betsaka ry lalatina moa tsy lazaina ntsony, ry patsafoty tsy lazaina ntsony, ry saida
fa ao anatin'le fananana koa am'izay fotoan'izay fitombon'ny arena de manière exponentielle de mbola retin'le zanaky ny herina ihany koa any amin'ny fanapahana rehetra any de izy menakavy any tazomina elaela ny deuxième port satria sady miara-mihinanao izy menakavy no sady miara-misony ny conteneur mivoaka gratuitement ho an'ny sasany fa an'ny olona hafa mandoa plein pot Monsieur Fleury voeranga fa tena tsy rariny tsony zay zavatra miseho zao tena tsy rariny zanaky arivo dolo manao zay ho hafa n'le fitondrana am'izao fotoana zao manenjika an'ireny olo reny manao zay ho hafa ny fitsarana manenjika an'ireny olo reny ianareo nanoratra tamiko indray tam'izany andro zany no miteny hoe Monsieur Fleury lasa justice cibleny izy ty lasa justice sectairany izy ty to merina dolo any ny anjehana ohatra fanina koa ngia Fleury vo moalimoaly ve ngia Fleury no ny teny tabataba hoe mba oky zay ty fanjakazakana meriny ty hatrany amin'ny faritra tonga de bako avy ny lafotriny ny tanin'ny olona mateoriny nidony tsy rara iny la akory tsy afaky niteny mihitsy anao hoe député bananina ny namonan'iny dony izany tsy namoaka azy tao izany tsy namela namoaka azy tao fitondrana centrale démocratique Antananarivo inona ny antony tazomana azy tao satria niady ho an'ny tanin'ny tanin-janany sy ny tanin'ny fianakaviany ary ny tanin'ny mpiray-tandrazana aminy hoe tsy ho alainareo manao am'izay le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao manenjika an'le reto nataony retin'le totakely manala baraka an'Antananarivo ary tsy maro izy ireo fa vitsy mahazo tsy indray le fitondram-panjakana ary ny tena olana misy ao anatin'ny intellectuel mivoy an'izany hoe lasa justice contre merina l'izy oka re olona iny moa ny fanazavana izay noentiny iny namana iny mikasika ny fanjakazakany mirina mikasika ihany koa ny fanapotehiny mirina any Madagasikara fa ny andro ny 20 Novambra 2024 kosa dia nankalazaina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony ankizy nanatrika izany teny amin'ny kianjany alarobia ny fiadidihan'ny fanavaozan'ny repoblika ny androko ny zoko no loha hevitra nentiny ireo ankizy miisa manodidina ny 700 izay vosikajy ho miaina eny andalambena namarika ity fotoana ity no hamafisiny Andriamatoa Lucien Rabearmana na mpanolo-tsaina avy ny fanavoazana fa zavapoana ny fidradradana fanavoazana raha tsy mijery ny ankizy isika nandritra ny lahateny dia nanasa ireo mpiara-mombonantoka rehetra izy mba handray anjara ao anatin'ny fikoanandom-pirenena izay ho atao ilaina hoe izy ny hevitra ny torolalana ny sosikevitra rehetra entina hampandrosoana ny ankizy indrindra fa ny fijerena sy fanajana ny zony izy reo zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay anao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka zay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavanay ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy